aminareo hatrany ry havako ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Resy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andisika hiaraka hivavaka. Ry Tompo rainay ny an-danitra indray ny hafalianay fa mifarina indray ny herinandro. Matsiaro ny asanao, ny fitsofoanao teo amin'ny fiainanay, ny fitantananao, ny fiarovana ary indrindra ny fikarakaranao ny tsiprim-piainanay ry Tompo dia misaotra indrindra. Makasitraka anao izay amin'ireny ka tolotra ianao hatrany ny dera ny saotra ny ajary ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alady ny sekoly-alady raha pitso ry havako. Ho aho manokana dia tena zava-dehibe nanamarika ny fiainako ny fisian'ny sekoly-alady, ny taiza sy nabe ahy ho toy izao. Andeha ry havana hijoro vavolombelona kely ny amin'ny izany. Dadanay dia tsy nazoto loatra nandeha nivavaka. Na dia tena mpivavaka aza i dadabe sy ny raitapo amin'ny dada. Nanana ny fiangonana zareo fa izy dia tsy nazoto. Ny indray dia tena protestanta mpivavaka ary akaiky anay kokoa ny fiangonana. Misy andrininy sy ny fianakaviany noho ny misy andry dada. Noho izany dia nentin'ny neniny andro sekoly-alady isaky ny alady maraina izay tamin'izany ary hatramin'izao dia adiny iray mialohan'ny fanombohan'ny fanompom-pivavahana ny sekoly-alady izany. Dikan'izay ny ray aman-dreny tsy maintsy tonga aloha mitondra ny zanany miandry sekoly-alady dia neny mitondra anay ary dia miandry anay erỳ amin'ny faran'ny fiangonana erỳ izy. Ry havako, tena tsy ho toy izao izahay raha tokony neny nalaina na mety nanaraka ny dada. Tena tsy ho toy izao izahay ary tsy ho lasa mpitandrina isaorana ny Tompo ny zanany izany. Ka dia io no anentanako tsika ray aman-dreny rehetra eto mianatra sekoly-alady ny zanakao. Eny ry havana, ekena fa enjikenjika anie ny fiainana ny herinandro e. Io ny asa amandra-rà sy ny sisa rehetra ka tokony halana sasatra tokoa ny alahady. Kanefa izao tsy beazina ho ara-batana sy ho ara-tsaina fotsiny ny zanaka ry havako fa tena zava-dehibe koa ny ara-panahy. Raha toa moa sanatria izany ka feno olona tsy matahotra an'Andriamanitra, izao fiainantsika izao dia anahoana ry havana? Olon'ny saina fotsiny, olon'ny vatana fotsiny. Tena ilaina ny fananantsika olona babon'i Jesosy Kristy manomboka amin'ny fahazazany. Ary izay mirina ry havana, mbola mba hitoetra kristianina an'i Jesosy ary manompo an'i Jesosy tahaka antsika ihany koa ireo taranaka ireo. Mila vavaka izany, mila fanoloran-teny izany, mila fahazotoana izany, mila finiavana izany. Ary ho antsika ray aman-dreny, any amintsika ny baolina raha izay no ilazana azy ry havako. Ho antsika eto amin'ny FKMA dia ny sekoly-alady no mandray anjara feno amin'ny fanatanterahana, amin'ny fanompo-pivavahana raha-pitsoka dia mifampatsiaro amam-bavaka isika. Raha vao miresaka sekoly-alady dia ao izany ny ankizy mpianatra aloha dia eo koa ny mpampianatra sekoly-alady fa indrindra sika ray aman-dreny izany rehetra izany ao anatin'ny sampana sekoly-alady koa dia tonga maro antsika hifanotrona amin'ireo zanaka ireo raha-pitso. Eny amin'ny plateau isika no miangona raha-pitso ry havako ary manomboka amin'ny 4 ora tolakandro ny fanompo-pivavahana. Dia mifampivavaka ary sika mba ho afaka hanatrika an'izany. Iray amin'ny soratra masina izay ho vakiana raha-pitso ry havana ary hakana ny toriteny ny Salamo 130:1. Andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Andeha ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy izany ary hamaranana an'izao mofinaina izao. Jehovah, tsy rehereny foko ary tsy niandranandrana ny masoko ary tsy nisaisaina izay zavatra ambony loatra aho na izay sarom-pantarina tsy takatro. Fa nampionina sy nampangina ny fanahiko aho tahaka ny zaza efa maody ao amin'ny reniny dia tahaka izany ny fanahiko ato anatiko. Ry Israely manantanahan'i Jehovah hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Vavaka ary sika dia tantano ary izay Tompo ampio izahay mba afaka hanompo anao any am-piangonana raha-pitso miaraka amin'ny sekoly-alady. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.